Tomplaisy tompo vavy dia mbola ny fandaharana manokana izay arahinao avy eto amin'ny RTS miala avy eto an-daboly no mivantana any atokantranonao amin'izao alina izao. Ny vahintsika androany dia andriamatoa Ralahy avy Frérot di L'Homme Noir zay mpanjindra ao amin'ny Gasileo ka dia miarahaba anao andriamatoa Frérot Ralahy vahiny. Miarahaba ny namana mpanao gazety Francis ary miarahaba ny voaka Toliara zay manjohy an'izao fahitalavitra zao sady miarahaba koa ny mpikatroka rehetra eto Madagasikara satria mandeha amin'ny Facebook zao fandaharana zao manao mahavelo be vata ary manasa antsika hanaraka an'izao fandaharana zao hatramin'ny farany. Eka Frérot, ataoko Frérot moa zany fa le L'Homme Noir eroy avao. Frérot, tazana ianao maly tao anatin'ny Facebook ny resaky nataonareo mahakasika ny resaka fifidianana ny après ny élection zay teto Toliara iny. Inona reny ny azonao lazaina amin'ny teny tokana ny antony reny resaka nataonao maly? Alohan'ny hiresahan'izay moa mamelahy kely ianao namana mpanao gazety hitondra teny fisaorana ho an'ny vahoaka ny Toliara tsy akanavaka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana iny satria hita tokoa fa tena navitsika le olo amin'ny adidy zay raisiny amin'ny alalan'ny fifidianana zay ary misaotra manokana koa ho an'izay nisafidy manokana ny laharana fahaeny tao anatin'iny fifidianana iny ka nahatonga ny laharana fahaeny araky fijerinay azy nahazo an'le poajoa io. Raha zay zany tsy ho hainay tsy hakasitraka ny vahoaka ny Toliara nisafidy ny candidat zay tohananay tao anatin'ny fifidianana iny. Miteny an'izay anao namana mpanao gazety fa akory moa ty hatserehanao lafa ny vita fifiliana iny satria mazava ho azy ny candidat rehetra ny mpifaninana rehetra samy manana ny solotenany ao anatin'ny bureau fatanjahabato. Zahay koa nanana an'izany mazava ho azy. Samy manana ny vokatra azo nampelantanany. Mino aho fa tokony hitovy zay vokatra zay. Zahay manokana aloha manana an'izay. Ary anananay toky fa io zavatra jajajajaina io anananay porofo ampelantananay. Fa ny raha mahatsery ka hatreto mbo mipetraka avao ny hoe misy voka-pifidiana tsy hita zay nanjavonany. Zahay moa fananao ny dingana rehetra mifanaraka amin'ny lalàna ny taky an'izay fampitahana ny PV zay fa soa avao koa haizany vahoaka ny Toliara azy fa tsy tsatsanay tao le CRMV zay tompon'andraikitra voalohany eo ambany FNC-ny tsy hainay moa zay antony nefa laha ny fahaizanay azy tsy tokony hiala eto zany CRMV zany raha tsy vokatra zato isan-jato ny tafaboaky. Ka ho anay namana mpanao gazety vahoaka ny Toliara zahay mbola mitazona le fahenjena zay napetraky ny candidat-nay aminay ary ampitonina fa nay zanatsy zany tsy maintsy mivola koa zay satria zay mpanao politiky zay nanohan'olona. Ahoana moa zahay mahazo lay fanjesena koa no hangina zahay miteny ampilaminana ampahenjena fa ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy mitsahatra ireo tsy mahazakaresy ireo mitady porofo mitady olana aminay mba hanaporofoandreo an'le lainga fa nao zahay zao tsy poajoa. Sasany aza mivola hoe tokony ho disqualifié, sasany mivola hoe tokony hampoly le fifidiana. Zahay aloha hatreto mbo tsy misy anenteanainy zao na kelikely fa zahay mametsaka ny fahenjeny HCC ary mahandry an'izay ary mametsaka koa ny fahenjeny eo amin'ny CNI. Zahay tsy ho azo ny velam-panjaka ka hoe handoro CNI sanatriany vava piège zay. Zahay efa ampelantananay fanjesena koa ve no hanao korontana zay mahatonga anay namana mpanao gazety vahoaka ny Toliara na dia misy raha
tsy laitsy ny vavonina ihany am'le lainga be ataony namanareo a miezaka zahay a mandamina ny tenanay a sady mandamina ny vahoaka anay a mba tsy hitsotsa fa hihanjy handiny ampitoniana ary mianjanja n'lay fanjesena goavana zay efa hitanay ny porofo aty aminay mivola namana frero hoe ampilaminana mialatsina ao mahity aminao raha mieno anao maly reny ahoa ohatrany resaky n'olo masiaky nataonao teo raha mieno anao maly reny aho a ohatrany resaka misy fiantsiana aiza ho aiza zay fisiany fandaminana zay lasainao kanefa ohatrany misy resaka ohatrany mahitsy be nataonao maly reny io ny namana mpanao gazety lehibe ne ny tendrombohitra fa rehefa tsy miteny angerean'ny vorona zahay kosa mba miteny mba mivola tsy no ataon'olo hoe tsy misy olo atoa matoa tonga mifanjesena iny zahay misy vahoaka marobe ka na le vahoaka anay koa ho tseriky la zay tsy hivola ary hanamarina koa satria ny eto atoliarany misy sarangan'olo manjay mora manjay zay laha tsy misy mamaly le lainga be afiafin'olo atanay toa io be loatsy le vandy ka tsy metsy mijoro zay ino moa nahatonga anay tsy metsy nivola no maly mazava ny antony tena nandiso fanantenana anay a lay kolonely candidat Rabezily raha ny fahalalana ny namana eny moa koa efa ny gouverneur teto izy efa ny commandant groupement izy teo koa atao anivon'ny politique izy a ny président nitarika ny KMMR teo koa atao anatin'ny C11 fa somary mahatserika anay avao le fipetsaky n'le fomba fanaovan'ny politique zahay zao niaraka aminy tam'le 29 teo mandritsy ny andro mpifidianana betsaka ny zavatra hita teny ankianja teo anivon'ny bureau de vote teny amy serasera rehetra eny izy anisany manana porofo niaraka taminay tam'izany fa misy candidat tsatsatsotry zao a ny halatra ka sainy hatao a sy ataony anisany nahalalan'zay a io raha namana colonel Rabezily ka manino moa Rabezily avao ro volany efatsy anery ony tanatiny tsy maintsy volanina io raha namana io satria tokony hipetraka le fampanena ka manino zahay avao koa ny volany nefa tsy ananany porofo fa manino i tsy mivola any laharana faharoa zay ny hitanay a ny halatsa nataon'ireo olona reo izy anisany nahitan'zany ananay porofo zay aminay zany tsotra nandiso fanantenana anao le namana satria raha ny fahalalana azy a olona tokony tsy ho tonga am'zany velapanjika zany izy olona tsy tokony ho voavidim-bola izy fa raha zao fihetsiky hitanay zao mana porofo zahay a fa anisan'olo voavidim-bola izy a satria ny fahamarinana eo ampelatanany afeniny fa le lainga no andeha eliny eto atoliara tsy azo enkena zany zay tsy metsy mamaly ary saripady zany lay aleo mifanena mpandosavitro zay mpandainga izy mandainga tsy metsy valina ary ampahalalana vahoaka ny marina frérot azadino fa manan'olo koa ny olony matoa ny latsaky dikan'izay zany hoe mety misy olo koa zany ao ambadiky ny ao le olo vahoaky maro firy mily voanga ma zay zay tampaliky ny tao tsy de atahorana ve ny isiany zay fifandonana araky potokevitra manino moa raha hoe fitena fifandonana am'ireo pomba sy tsy pombany Rabezily raha tokony ho hainy vahoaka ny toliara sady ampahalalana antsika rehetra vahoaka ny matetika ny mpanao politika foana mamitaka azy enkeko fa misy vahoaka izy fa ankehitsiny zao saiko milaza fa vahoaka voafitaka zao ny ao aminy ao porofo de tsotra hainay diso fatatsay fa ny vahoaka mpanaradian'ny colonel Rabezily vahoaka mpanohitra vahoaka tsy manekitsindry azolena vahoaka leo fahantsana na fitsoko zao fitondrana zao satria zay no etikety politiky nentiny colonel Rabezily hatsy zay ka androany ve izy misy candidat ny firaisakina zay mpanohitra mitarika le fanjesena poadroa eto atapitanànany toliara de izy no fitaovana hampiasain'ny fitondrana hanatsatso azy sady hamafilainga ary hanabado ny vahoaka ny toliara amiko
vahoaka ny rabezily omaly efa tsy vahoaka ny androany zahay manapirofo an'izany misy mpanoha anazy a miantso anay am'izao mahatsiary voafitaka satria tsapanay fa zahay ne samy mpanohy azadinona manampanao gazety fa vahoaka miaraka amy rabezily ao a vahoaka mpanohitsy niaraka aminay namanay aby reo fe nony kajikajy politika nampiasain'ny fitondrana modina pilatsahana izy zay mihitsy ny mako mahatonga anay tsy maintsy napakapeo omaly satria zahay mpanao politiky mahatakatsa ny kajikajy politika ataon'ny mpitondra kolonely rabezily tompoko laha i manda resako zao afaka manao debat fasifasy aminy aho fa i fitaovana ampiasain'ny fitondrana natao saritsarina kandida satria izy fantatsy ny fitondrana fa mpanohitsy de handeha hamakivaky vatonay zay vatonay zay nefa tsy nivaky fa nahazo poajoa zahay de tsy nieny koa le fitondrana satria olo fampiara-miasa aminy kolonely rabezily mbola nampiasain'zay na dia efa nanana pirofo-tsotso zao tena tamin'le 29 hoe tia no kandida mangala bato fa ny voaro ny leader azadino na manampanao gazety a fa ny ato amin'ny firaisakina de manana structure maripotsa mazava zahay zandraindray gaga haina am'le résultat hoe totsy le neritseretina ny tonga zay ne namana francis be de be ny ololaina ny fotany any fa mety misy ny sasany nandaheran'ny lainga mety tsisy ny sasany nandaheran'le mikimaky politika am'le mouvement halabato fa raha io résultat io namana francis mbola tsy ampy anay mbola tsy ampy anay io poajoa io mihoatra lavitra an'zany ny olo tokony anananay iverenatsika zao fa niay zany amin'ny le mahita an'le fihetsiky sy le raha misy hatram'izao sao lahy frérot fa tahoranareo koa rabezily par rapport am raha iaby zao satria zaho zany naharemarika avao hatram'maly hoe ohatrany rabezily avao ro cible tao anatin'ny raha toy mazava hoazy rabezily ane ny vola tsy hoe zao miaro rabezily fa debany atsika rabezily ny vola hoe hampafantatsy koa ireo olo hafa izay nanao ny tsy ara-dalana tao anatin'ny fifidianana iny manao akory ny fahitanao milaza ny filazantena izy hoe hampahafantatra mba ino moa pirofo ampelatana ny kolonely rabezily nasahian'ny laza lay laharana fahaenina ka amin'le kandida sasany izy milaza hoe mbola hampahafantatra nefa zahay mana pirofo-tsotso zao a fa izy manana pirofo amy laharana faharoa tamin'ny andron'le 29 zay niarahanay taminy zahay manana pirofo am'zany mahay izy ary manana pirofo fa manino tsy sainteny an'izay tamin'io andro io zay mbola fa mitabahoaka zahay eto de mitaky amy kolonely rabezily raha manana pirofo anao na video na sary mahakasika an'le laharana fahaenina say zay fananjina aminao a hifanatsika aminao hanao debat aminao fa zahay de matoky fa zahay tsy mangala bato ary tsy nangala bato ary tsy hangala bato fa zahay a araka ny vokatra vonjomaika io a zay mbola tsy mahafapo anay écrasé aloha ny skoro tsy zany rabezily zany no atahorana eto laharana misy azy fatatsika zara raha fahatelo fahaefatsy izy zahay poajoa tsy raha fifandanjakery tsy mifanantsahary tsy fanakaiky aminay zany rabezily zany lavitra be fa ny mahatonga anay tsy maintsy miteny azy fomba fanaovan'ny politika mamita bahoaka mamitaka ny olona efa leo an'izao fitondrana zao a ka nentiny natao fitaovana entina hampanjesena n'le kandida efa mampahantsa vahoaka fa eto zay mbola manentitsetsa hoe misaotra zay n'le lider anay mamerimberina an'izay zay fa petsaka ny alabato nataony sasany teto fa voaro io ny voaro ane mahatonga anay poajoa fa laha ny tena ny vatonay mbola tsy ampy anay io tena saiko milaza an'zany misy sasany mangata averena zahay aloha tsy maneky ny famerenany an'io fa fanjesena fampelatana fa zahay tsy midiko matahotra la ohatsika ampoly maro na io ampoly natanay poatelo poa efa tsy ho vitanay namana frérot ny raha misy am'izao fotoana zao la mbo miresaky ny fifidiana iny tatoliara teto nijery ny TV plus ao télé namana iray fatatsika TV plus namoaka maly fa kainareo toy nisy ny kasitana ny président ny fokotany mahavatsy voalohany marina va io frérot aha toa de le izy moa siko fanamarinana se fokotany mahavatsy 2 le izy mahavatsy 2 mahavatsy 2 le izy a le izy moa mialatsiny tsy manamaiva ty vandinareo aloha fa home zahay manentany reny home satria na le olo tsy manabaka plus 20 na olo amin'ny EPP any tonga de mahay hoe vandy
ahoana heritseretanao hoe misy tsanga miseho le 29 aty am'le 5 anao mahita le résultat poajoa vo mamoro tsanga tsy amanora anao zizy nambatsika baka fivoatany ao vandy fa zao zahaya hainay le mahatonga an'olo reny manao an'ireny sahinay milaza fa laha reny zavatra reny no anenjehanay olo tsy hainay zay afarany satria zavatra hita lainga vandy tsy mahainitsy teny be ozazy ary tsy mpamangolo fa laha fanentehako lehilahy nivola atao voambango iny ane tsy mitombona zany aia amin'iny trasy io taia i hôpitaly taia nandehanan'io taia nanomboky le 29 le 5 io vo mivola en plus zay koa nanao fanadiadiana androandro zay nanao fanadiadiana fa fianakaviany aby olo nivola reny tsy vita nzay fa le olo mo nivola hoe nitambazanay roa aly sasany eta home mitorité amy raha tsy misy zahay lay tsy mananjala hiviliana olo roa aly isan'olo zao tsy mananjala anzao fa zao zany tsotra laha ny vokatsahazo vonjy maika zay mbo tsy mahafapoanay io aloha manjesy zahay ary misy namana mitetitetika atao député miazakazaka manao zay fomba rehetra izy anisany mi-influencer andreo Rabezily colonel Rabezily eo anisany zao mino marimarina kokoa fa ny mpanaradiany colonel Rabezily mety misy miantso azy avao satria taitsy amin'ny opposition politique nio io famitaha-bahoaka ataon'io fa raha fanampony colonel Rabezily tao anatin'ny campagne zaho moa mbo anaty mikaroko an'le horonan-tsary nisy teny mihitsy aza nandeha hoe lafa tsy fily ahy avao tsy aleo mifily laharana fahaenina efa tonga tam'zany ane tsy mahagaga anay zany satria samy mpanohitra ihany ane tao anatin'le tantara ary tam'le 29 niarananenjika ka aminay zany io raha mandalo efa misy candidat efa torana ny any vokatsy ny résultat de mila oxygène de reto Rabezily eto zany karazana oxygène raha ataoko sarisary oxygène mba hamelombelo aina fa ny eto kosa hentsa zahay milaza tsisy olo tany maleny hanorenanareo fangaly zahay kosa aloha ny fahamarinany efa ampelantananay tsy havelany raraka antany ary mampanantena anareo vahoaka tsy hanaiky zahay tompoko ho an'izay mikiry biby mila vao tenenareo koa lominoara koa nanampify lehibe ny fokotany na dia le 6 alefaso am'le 6 zao le 7 koa teneny koa atavy tous les moyens rena iaby ane fanjahona anao sambory anoharo fa ifakahita etsika fa anaky tanato iaby tsika i frérot ny ahy zany fanamarina kely raha mihaino anao zao dia ohatrany hoe tena vonona maro na hiady na hanao akory ny ahy mametsaka avao satria tamin'ny andron'ny 7 mai dia seka nisy fifampikasihatana entre ny tenanao sy ny candidat am'izay fotoana zay zay fihetsiky salamy zay ve ny etitsika mitaizany le vahoaka le izy zany anao moa namanam-panao zay tsy ho afapo anao laha tsy mamaly aho fa niezaka ihany aho maro olo zahay moa tsy le ohatrany se fokotany mahavatsy de mihambony darohan'olo lehibe tanana fa raha fihetsiky na niseho tamin'io le 29 fo namanam-panao zay de vahoaka ny Toliara ilay candidat mihitsy ny entiny hafanampo toram-po izy ane no ho nikasitananay tena mana fa za koa tsy handainga ohatran'le lehibe fokotany mahavatsy de hoe nivoakasitanana ary za koa tsy hanaiky ho kasiny tanana ia moa i de ia za fa i tafiteny mihitsy izy hoe tapatapahiko lohanao teny saroso zay izy za tsy mandainga laha i mandanjo afaky midemanty fa zao niezaky politiky no lalaoviko lafa manao politiky anao mila mahazaka an'zany na ompara na teny sarotsotra zany zakainao fa zany tsy andeha hanovanao lasemany tenanao fa hoe niady amin'ny anina na niady amin'ny anina fa nohony anao manontany zany nisy io zavatsy io fa le izy tsy nisy ady fa ady amicadre ny fifidianana ihany satria zareo avy eo amin'ny laharana faharoa ny teny hoe mahazo mifidy rehefa olo anaty liste io nda avy any amantoby satria atao anda business eo an'le tsanga de zahay avy aty ankilany laharana fahenina
nanome consigne déléguénay hoe rehefa olo tsy mazava-dresy avy any amin'ny fokotany hafa tiliarade sakano teo ane nisian'le famalina taminay mirahalahy fa zahay tsy manana olana aminy aho mino fa io koa tsy manana olana amiko fa tena nisy io ary tsy hitarina lavitra ary zay tsy midika hoe hanaratsiana kandida fa hoe niezanay mihitsy ny ara zany tsy nivoizina so de atao hoe zay koa ny tsy naharesehany tsy nivoizinay ny problème tsara ihany koa moa no mametraka anatin'ny zavatra zay ny candidat i frérot ngamba tsy candidat fa mandataire par rapport am'izay ve ny ahafahanao mifamaly amina candidat anankiray io zany na olo-tsotra anao rehefa zanaky ny tanà ty ka feno taona tsara tompony anjaikitsy anao am'ty tanàna ty tsy mianjy hoe ino sino io na inoino sehatsa misy anao lafa anao mpifidy rehefa anao zanaky tanà toy mahita raha tsy mety satria sarobidy ny safidy ka misy olo hitanao tsotro zao mitetitetika hanodikodoka an'le safidy ny vahoaka hampilitsa zavatra tsy mifanaraka ny lalàna mijoro anao za kosa aloha de mijoro niza eo anylohako ao ka handika lalàna ninoninona naramoninaitsa misy azy de za sahy mijoro ary za sahy miatsika zay no nataoko eo zay azadiny koa fa za manohana candidat ahoana moa hanomezanay vahana zavatsy efa tsotra fa hiteraka faharesena ho an'le candidat-nay ary zahay sahinay milaza zay mahatonga anay misaotra ny ekipa mpiara-miasa aminay zay lazaina leader manerana ny toliara fa nanao ny aina tsy ho zavatra fa raha ohatra ho tany sainay eto ny zavatra tsy karitsy nreny leader isaky ny bureau de vote de tsy ho ampy ny fotoana fa be de be ny zavatra tsatsanay nataony candidat sasany mitetetika hanao halabato zay nahatonga lay poajoa fa raha zahay nisy tanjevaka mino maromaro kokoa no nitanjevaka nisy taminay tamin'ny filoham-pirenena satria azadiny fa le candidat-nay am'izao le candidat filoham-pirenena teo taloha nisy tanjevaka zay satria natoky loatra an'lay fahatsoram-pon'le mpiantsiatsara politika eto kay le izy nisy mikimaky be debe de iny résultat ta filoham-pirenena zay nahatonga anay mailo tam'tyinzay mitoraka ty fa ny sasany mbola honanao lala mahazatsy ka isaorana n'Andriamanitra aloha fa tsy nitanteraka le lala mahazatsy fa poajoa no ny seho de zay tsy zaka ka nazaka anao na tsy zakanao poajoa zahay ary hiaro anio hatsamy farany ary vonona hiaro anio ninina ny zavatra ataonareo frérot fanteniana aty ahy mapetrako aminao hoe ka laha toa ka ny ACC tsy manao hoe tsy poajoa nareo de ino zany ny raha mety hiseho ino ty raha ataonareo ny vahoaka no mahay niseho am'izay azadiny namana mpanao gazety tsy lominoara rery no hahapoajoan'ny président cité nationale fa vahoaka maro anisa analiny ka zaho androany aloha tsy tsara toerana hamaly an'izay fa azadino tsy azo ivalozana ny didiny ACC enkeko fa moa ve mahatsapan'izay aby ny vahoaka manaliny io vahoaka maro anisa no tompony fahefana farany eto amin'ny tany sy ny fandrakana ka raha ny vahoaka kosa mahatsapa fa misy raha mandeha am'tsizy tsy ho voasakany lominoara avy aloha ny vahoaka haneo ny heviny fa tsy za mpana politika ane mahalala zavatra mety hanjamy position mahampana politika fa ny vahoaka no mino fa miheno antsika le vahoaka nifidy ny cité nationale ka raha ohatra misy olo sahy manao an'izay fa mino aho ny ACC mitanjana manjakariva ny filaminana tsy ny ACC aloha hanjay anjay didy mata fa mety misy olo amitetetika hampanao an'izay azy fa izy tsy hiditsy am'izay frérot raha ny voka-pifidiana amiko toytoy ny SED sy ny SRMV mahita fa tsy misy poajoa zao midika zany izy fa candidat ray ao anatin'ny tokony roa no lany manao akory ny fahitana zany nefa eto moa zany mahita hoe tsy maintsy poajoa par rapport am'izay ino ny mety raha hisy ka havy an'izay hoe poajoa zay la ny fahitanao satria nareo moa tompony PV manana PV manao akory mba hampazava amin'ny vahoaka toy hoe satria raha zay volany avao poajoa manao akory mahapoajoa io tsy hanome détail betsaka ny vahoaka fa vahoaka koa fa manana zavatra manahira anazy tsy handinika lalina zany fa tsotra raika amby efapolo ny fokotany eto atoliara efatry amby telopolo amin'io
dominetsika totaly ary écrasé ny score écrasé zao a lavitra ny fitaritany sy teny ny ambiny zarainy sisa tavela zay a efa ampy anaovatsika kajikajy poajoa sasy poajoa fa azadino fa misy candidat tsy tahotra tsy henatsy sahy milaza fa premier izy sahy milaza fa mifelicité azy aby ny akamany fatatsay manko nahatonga anay fa ny vahoaka mety tsy mahalala anay misy candidat ny manao investissement na crédit mihitsiny hifelicité anazy eraky ny tanà toy nefa hainy fa tsy voalohany mihitsiny izy hainy satria aia moa anatin'ny fokotany araiky amby efapolo ny efatsy amby telopolo efa ty ampelantanana iny fanjesena de ahoana ny hampanjesy azy amiko zany a ny olona rehetra tsy sakanatsika amy communication zay atao ka na miteny poajoa zahay na miteny voalohany zay na miteny fahatelo zahay a avelao zahay koa no hanazavan'izay vahoaka fotoana mampety azy fa zahay de mipetsaky hoe efatsy amy telopolo fokotany a zahay mitarika ny sisa ambiny na manao kajikajy tsika enina fito ny sisa ambiny ifanjaran'izy mirahalahy dikan'izay a na zay any de fahafanjefesana hoe tokony ho poajoa na le olo any amin'ny EPP mahatsapa an'izay hoe tokony ho poajoa fa zay de miteny hoe poajoa koa zahay manahaka anareo mivola manjesy io nefa nareo tsy anatiny akory zay samy mivola eka frérot andehatsika amy sehatra nasionaly haitsika fa nanomboka nanjoany zay a misy fivoriana misy raha kotsokotsohy Antananarivo ao zahay moa na de mpanao gazety io tsy de maharaka hoe ino ny tena zava-misy sao de mamisy élément avy aminao mba hahafahany reto mijanjy atsika hoe ino marina moa ny raha misy ary ino le objectif le raha misy Antananarivo ny tena marina moa namana Francis tafilitsy anatin'ny tena domaine ko zay fa zao zany filoha nasionaly ny Gasileo a mpiantsiatsa politique nationale fa fitiavana ny toliara manokana mba tsy hanjakazakany le olo tsy menjiky handay ny tanà toy io a de tsy maintsy nidina ty zahay mahazanaky ny tanà toy anay a nanosika ny candidat anay mba nitondra anjara briky ka ino moa isaon'Andriamanitra avelako ireny fa ny tena marina de tsotra kisaritsarina deuxième tour ane izy ty rehefa ijery politique nationale tsika nisy élection présidentielle teto a ny antsehatra ny retsaretra hitatsika ny résultat teo de hoe premier tour de vita nekeny vahoaka malagasy na dia maro zavatra tsy nakasany tao anatin'iny ao azadino ny kisarisary tao ariana iny de mazava hoe misy mpanohitra eto a de misy mpitondra ny mpitondra zay tariny filoha Andry zay lany teo ny mpanohitra zay ny akabetsahana atao firaisakina zay tarihiny président Ravalomanina sy président sy tena Andrianasolony aiko mazava ny kisarisary raha zao kisarisary misy zao zany a voapirofony vahoaka malagasy voapirofony zao tontolo zao a fa tena tsy mitombola le premier tour de vita fa io sary amin'io élection de proximité io a milaza zavatra ny olona henjana rehetra zao a ao anivon'ny fanoherana de mibata fanjesena fa ezahany sasany ho vonoina amitsika miteny zao aminay zany a hisy zavatra rivo baovao a hitsoka eto Madagasikara ao arian'ity fividianana ty zay rivo baovao zay mampahilo ny sasany satria na tiana na tsy tiana manatombondahany am'izany a i président sy tena Andrianasololaiko satria izy a no tsara toerana ho lehibe ny mpanohitra ao amin'ny assemblée nationale satria izy no candidat ny sainy fanatsika ny Andry tamy filoham-pirenena teo zay zavatra zay a mahatonga ny Madagasikara ray manontolo ao anatin'ny fitondrana mitodika aty atoliara azadino fa tonga taty mihitsy ny filoham-pirenena sy ny ekipany misy influence reny ao anivony amin'ny andro mpifidianana ohatran'ireny tonga aty filoha misy fanosehana ankolaka reny na tiana na tsy tiana mpanao politique zahay zao fa akory moa ny hagagany zareo fa poajoa le izy a ka aminay de tsotra tsy afaka manao zay tiany hatao ohatrany atao sanandro etsony ny mpitondra am'izao fotoana zao aorian'izao fividiana zao satria ny antony efa ho tonga ao amin'ny assemblée nationale ny hery matanjaky ny fanoherana eto Madagasikara satria lany aby ankabetsahany ho aho lay olona matanjaky eo anivon'ny fanoherana za moa tsy détail am'izany avao fa kosa tsy manasoary zareo reo zany mitetitetика hanao an'io ohatrany ataondreo atoliary eto hanodikodin-javatra
raha vo manodikodinareo a vo may loza tsy avy lavitra zany hoe tsy tonga tsy mandany mandara filohanjarajoelona raha ohatsa zao crise post électoraly zao a mipoka satria tsy ho zakany vahoaka raha olo hita tsotsy zao fa lany ohatsa présidenciteny io a hataonao tsy lany raha misy folona roapolona telopolo amizay to madagasikara no miseho tonga de hoe lay filoha mihitsy ny voakitikitika frérot salamy te hivola zany a hoe possible misiany cohabitation entre ny mpanohitsy sy ny président Andry Rajoelina aoriany ty résultat ny ty législative nisy teo salam'izay laha saritsary ny raha volaninao zay tena mety mifandavitra an'izay le tena tiako tenenina vo maika eka mety hampiasa fihetsena le mpitondra hanao an'izay approche zay fa tsy voatery hanaraka an'izay koa ny mpanohitra satria azadino ane fa nitandrona ny mpanohitra fanovana ka raha izy mifampiraharaha am'izay olona efa hitany fa mitondra fahampahantsany eto amin'ny firenena zay mety ho hafa fa mety ho azo ny fanoherana atao angamba hisakana le zavatra ratsy ataon'ny mpitondra ka le mpanohitra any am'izay fotoana zay no mitondra zany hoe ny président mipetraka reo président d'honneur fa nareo mpanohitra satria iagasyleo anatiny koa ny mpanohitra am'izay fotoana zay no mitondra izy no mitondra ny gouvernement zany hoe reo no mitondra am'izay fotoana zay ka ino moa ny problème am'izay raha ohatra raha ohatra tena hoe efa misoheteanay hahazo an'le majoritaire moa namana mpanagazeta sy saranazy tsy zay no tiako teneny tsy miteny an'izay aho zahay zany a zahay aloha atseto a engane mba ho tonga am'izay raha zahay kosa ny mahazo ny maro anisa ary tokony hisy zay asa ngamba eo anivon'le tsy miankina hipetraka zay analizinao zay satria politiky no atao a mpanao politika mifampiresaka foana zahay kosa raha mahazo any maro anisa ao amin'ny assemblée nationale tsotrany anay zahay manana ny schéma anay a hanavotana an'ilay firenena zay schéma anay zay a tsy voatery a hifampirarahana am'zareo zay tsy tia fampandrosoana zahay a tsy maintsy manana force de proposition zay fotoana zay a miimposer zavatra eto amin'ny firenena hampandrosatsika ohatra rehefa zahay ne manana ny maro anisa moramora ho anay mahazo ny assemblée nationale io présidenceny io mety mahazo primatira etsetsaetsetsa eo anivon'izay zay no mitondra fiovana mitondra fampandrosoana zay angamba ny kisarisary fa raha ohatra hifampiraharaha amin'olona tsy tia fampandrosoana reto a ataoko angamba tsy mety mihitsiny satria mety hisy fitapitaka ao anatin'le izy olona reto a efa fatatsika ny fomba fiasa tsy zay fa nitondra atsika mataona ny maro eo a tsy azo hitokisana tsony reo tsika koa nefa tsy afa hanonga-panjakana tsy hanonga-panjakana tsika fa tsika hitondra ny fomba eritseretin'ny fanoherana hampandrosoana n'ilay firenena ka na tianareo na tsy tianareo président de la république eo io moa mivola atao hoe tsy hay tsy hanongana fa akory sady handainareo no aoy zay le teneniko hoe possible ve ny hisiany cohabitation entre l'opposition sy le mpitondra raha my point positif anankiray mety hitambarana sary eritseretina zany ohatra hoe rehefa mahita izy fa faible tsy aminazy ny maro anisa ka hitaky an'izay tsy maintsy hametraka hiimposer zavatra zay hoe raha reto sy reto zay nampahatsa ny firenena hialanao mety ho tonga am'izay fa raha fomba fitantanan'reo olona reo tsy ho tonga am'zany reo bontolo reo a mampisizika ny azy foana azy efa mampahantsa eo foana no asizikiny ka zay mahatonga ana mipetraka hoe mety sarotsarotra ao hisehoan'izay a raha fahalalantsika n'reo olona mpitondra antsika zao fotoanareo fa zahay kosa afaka mampany antena vahoaka ny fanoherana hoe raha zahay no mahazo any maro anisa tena ho tonga am'le teny zareo hoe madagasikara tsy maintsy mandroso fa avy aminay le fampandrosoana am'izay fotoana zay ka laha manao zao hoe io fa hita zany fa nareo ro manday nareo ro nahazo ny maro anisa ndao hiara-miasa manao akory am'izay ka tsy maintsy miara-miasa foana anay ao anatin'ny firenena satria firenena raha manana ty vaoka malagasy ny tsinjovina tsy midika miara-miasa de mifampanaiky am'izay tianao atao ohatra hoe inona moa ny tsy fiaraha-miasa ny assemblée nationale sy ny présidence miara-miasa foana samby ao anatin'ny fanjakana vahoaka ray no manaramatsika io ene vahoaka ray le ampahantsany zareo no manaramatsika rehetrarehetra miara-miasa fa tsy asiana fitaka fa mifanaiky fa ny tsy mety nataonao tsy azonao atao itsony fa zahay no maro anisa eto zay sarisary mandeha dia mandeha ny fotoana satsy ny resaky aminao mahavariana miresaka anao anatin'izay azy politique zay ny atao frérot fa dia
ny fiangaviako anao dia nyteninao farany hoan'ny vahoaka teniko farany zany a mamerimberina fakasitrahana ny lidera rehetra zay mpiara-miasa amin'ny firaisan-kina sy ny porositeny zahay a am'le ady mavesatra zay natsehitsika tam'le 29 iny a tonga ty fotoana efa hatsapahtsika sahady ilay fanjesena ka mitondra teny fisaorana zahay a satria ny deputétsika moa mbola tsy etantoerana fa amin'ny mahamandatera zany mitondra ny teny fisaorana zay mba nampitondray ny président io hoe misaotra anareo lidera iabiaby mahenika ny fokotany raiky amby efapolo zay nanao ny aitsika tsy ho zavatra ny sakana lay halabato saika nataony laharana faharoa iny ary makasitraka atsika ny fiaraha-miasa mitohy ary tsy hijanona laha tsy manjoso toliara laha tsy manjoso madagasikara tsika miaraka iaby tsy miala miaviatsika toy ny mahazatsa ny kize misokatra ao antsika rehetrarehetra eto koa zay de manentana ny vahoaka rehetra zay mahatsapa tena fa ny voafitaky ny kolonely Rabezily sy ny namana zay mbola mela eritseritra hamita bahoaka ho anareo rehetra io misokatra ho anareo ny varavarany firaisan-kina sy ato amporositeny satria fa maromaro aminareo miantsoantso fa aleo le izy a ho officialiser tsika satria misy namana mbola tsy resy lahatsy fa hoe nao zahay zao mavandy fa nareo zao mbo manaraka androzy nareo le miantsoantso anay fa kivy am'le fihetsiky nasehony kolonely Rabezily reny mitongava atsika aseho azy fa ny voafitaky iha aseho azy fa tsy zay ny antony nanohananao azy ka mitongava ty nareo iabiaby fa zahay de vonina hanjay anareo tsika vahoaka ny toliara tsy akanavaky na ny fily anay na tsy ny fily anay fa présidentsiteny aloha lafa mipetsaky eo deputétsika iabiaby zahay de tsy manavaky anareo mitongava anareo ho antsika mpanohana iabiaby kalma fe kalma io tsy matory fa manenty avao tsika zany kalma fe manenty ka matory tsika lafa misy raha hitanao tsy metimety any fokotany any mampanjenesa anay atoy fa tsika kalma mianjasa toromarika avy aty amin'ny foy be ary ka mora misendoatsy ninino ny communication hitanao any a miandry ny vokatra voaka ny asesi ampitonina tsika fa lafa vokatsy eo hitanao fa tsy nahafapoanao kalma aloha mianjasa toromarika zay tompokoa ny hafatsa avy aty aminay a fa manao mahavelo bevata ho antsika iabiaby naharitra nanenty anay a sy nijanjy anay a amy manaraky koa tsika manao misimisy ho an'izay tsy afapo am'zay ny volaniko to alako tsiny fa ho an'izay vonina hanao fasefasy amiko am'zay raha ny volaniko to niza politiky no resaky misokatra ny plateau zay tianao iresahatsika frérolo aminara vonina hiatsiky fa zahay tsy zatsa mandainga fa mivola raha mahity saosatombo manao mahavelo anareo koa tany tokatrano nanaraka anay atram'ny farany ny raha misy moa dia ombako manana ny tenyny namana frérot teto hoe plateau ty eto kanefa tsy manakana anay raha ny tenako manokana izay mpamola vola ao anatin'ity fandarana ty ny hoany amin'ny terrain neutre afahana miresaka afahana mifanakalo hevitra satria anisan'ny sakana nahazo telefôna zao tamin'ny maraina anisan'ny sakana ho an'ny sasany moa ny hoe hiakarana plateau aty amin'ny RTS ko dia mampanantena anareo aho araky ny teniny zay matoa frérot hoe na izy eo nataotsika ny plaza any eo na ataotsika ny moringa eo mety amiko satria ny anarako dia mpamola vola ao anatin'izay fandarana zay ko dia mampanantena anareo fa hisy vaovao hisy vahiny vaovao zay ho andesitsika anatin'ity fandarana ity mahavelo bevata reo lahy